Miarabantsika rehetrarehetra namana manaraka ny en direct antsika eto. Tonga matetika atsika tsy tokony hagaga atsika ny zavatra misy amin'izao fotoana izao a, dia misy ny amboletra tao, misy ny tsy fanaran-dalàna, nefa niezaka nampiasa diplomasia ny tena ary niezaka koa nitondra fanazavana feno fahendrena zay avy aminay, kanefa ny olana zany a samy manana ny fandraisany ny tsirairay, indrindra moa ny olona tsy mipetraka eto atao-tanàna Mahajanga fa ivelany. Ankasitrahako anareo satria manaraka ahy anareo matoa mahita andreo zavatra ireo. Fa aloha nidirantsika amin'io zavatra io a, tsara ny zavatra mazava ary tsy afina amintsika rehetrarehetra satria fa mahita zahay efa tonga lavitra ity raharaha ity, ary hita koa fa ny fanginanay ary tsy filazanay ny zavatra tena misy marina ao anatin'ity mahatonga ny ankilany manao amboletra, manao kopisoroka, manao bodongerina, manao bemarenina makasika ny raharaha fampiasana ny anaran'ny firaisan-kina eto an-tampon-tanàna ny Mahajanga. Zandry aho ary tsy tokony hanome lesona fa kosa everiko hoe sao dia tokony manaitra na koa mamerina anareo raha ohatra ka hita koa fa lasa lavitra ny zavatra ataonareo. Aloha azavaintsika ty problème na resaka fampiasana anaran'ny firaisan-kina zay hoentiny président Rivo Rakotovao eto an-tampon-tanàna ny Mahajanga, zay hitondrany ny anaran'ny firaisan-kina fa tsy amin'ny anarany manokany na koa anarany antoko zay misy azy. Zavatra tsara ho tsikaritra zany manerina Madagasikara tsy misy an'ity olana ty raha tsy eto an-tampon-tanànany Mahajanga voalohany. Député am-perinasa ny tenako ary lany tao anatin'ny vovonana firaisan-kina, izay tao anatin'ny prositeny no nalany ahy eto an-tampon-tanàna ny Mahajanga. Ny vovonana firaisan-kina dia misy antoko 5 no mandrafitra azy: ny prositeny zay misy ahy, ny TIM na Tiako Madagasikara, ny ASVM, ny tsara tahafina ary ny antoko politika madio. Reo no mandrafitra an'izay vovonana firaisan-kina izay. Misy lalàna ny fehan'io ary tsy afaka mihoatra an'izay ny tsirairay fa tsy maintsy ambany ny lalàna na izao ny teny io. Rehefa nisy ny fanazavana zay natao koa dia mbola tsy ampy iny, fa nefa io lamba malotonay tsy tokony aseho ho an'olona any ivelany, kanefa noho ny fivoarany toe-draharaha dia tsy maintsy haneho an'izay ary ho fantapoko, ho fantam-pirenena fa ity no vidéo farany ataoko makasika an'ity sujena problème na firaisan-kina eto an-tampon-tanàna ny Mahajanga. Raha andeha hilatsaka ty Mahajanga i président Rivo Rakotovao efa fantany fa tsy maintsy ny olona roa ao anatin'ny vovonana firaisan-kina na antoko 100 na 200 mandrafitra ny firaisan-kina, fa mazava ny article 13 fa tsy maintsy président Ravalomanana sy isiteny no afaka manao signature zay vao manan-kery ny mandat ny candidat anankiray ohatran'izay nazonay tamin'ny députation. Raha manana an'izay zany izy afaka asehony eo, misy sonian'ny président Ravalomanana sy président siteny zay vao manan-kery ny mandat anankiray. Ny mandat eny am-pelantanany dia mandat misy ny sonian'ny président Ravalomanana, dikan'izay tsy manan-kery io mandat hoentiny aty Mahajanga io. Zay zany ny tena zavatra misy marina. Raha ohatra ka misy sonian'ny président siteny ao anatiny ao zany dia mazava ho azy fa misy alatra sonia zany ao na misy ny faux et usage de faux makasika an'izay fampiasana sonia tsy nazahoana alalana izay. Ary tsy vitan'izay ihany koa fa mbola
misy resaka abus de confiance ao anatin'izay ka noho izany a tsara ny zavatra mazava asehoy ampahibe maso raha ohatra manana mandahana ao a manendry anao ho candidat aty Mahajanga zay misy an'ireo sonia anankiroa ireo. Raha ohatra ka misy an'izay nefa mbola miziriziry zany a ny tena koa dia dikan'izay a zaho no diso ao anatin'izay zavatra izay. Ka eto a basy arangarangany anay tsy maintsy ametraka opposition zahay a eny anivo novek makasika ny fampiasana ny anaran'ny firaisankina izahay a tsy nahazahoana alalana izay. Tsy mety zay olon-dehibe anao a Andriamatoa Rivorakotovao a fa tsy za ty zazakely ty a no andeha hiady aminao a na sanatry ny vava zay a na koa andeha ananatra anao a satria tsisy fifanantonana atsika nanomboky natongavanao teto fa miziriziry anao amin'izay manda iverinao fa mety ho atolotra izay a eny anivo novek. Ka eto a no isariako antsika rehetrarehetra tsy za no tsy manaraka discipline de parti ary tsy parti koa io fa vovonana koa. Raha ohatra ka tsy mety ny atao koa dia anjaran'ny prositeny a no miconvoqué ahy a no miteny ahy a amin'izay zavatra izay fa mazava eto fa misy an'izay a tsy fanaraha andalana izay ao ka aoka atsika tsy hanome tsiny be fahatany. Ny eto a ny firaisankina dia misy laminao ary ajainy rehetrarehetra izay ary tsy tranga vaovao tia no misy tia fa misy any amin'ny faritra hafa koa. Ny ao Antananarivo anie atsika miara mahita fa tsy firaisankina no milatsaka ao a fa tim no milatsaka ao. Tsisy problème zay ary tsisy olona miteny ao fa zay anoana azy a afaka manoana azy, zay tsy manoana azy a mazava ho azy a malalaka koa izy amin'izay. Ny any Tamatavy zao ny firaisankina any a dia miara manoana ny candidat Roland Ratsiraka. Tsisy problème satria zay a no tapaka fa tia Mahajanga zany tsisy an'izay mazava zay, tsisy an'izay hoe firaisankina any a dia rayanina. Rehefa tsy misy zany zay firaisankina zay eto a dia normalement ny olona tsirairay zany na izy milatsaka amin'ny maha indépendant azy a na izy milatsaka amin'ny antoko a zay misy azy fa tsy bedy zay. Fa eto a ny melohana eto dia ny fampiasana ny anaran'ny firaisankina satria tsy niarana io, tsy marina io, tsy feno io. Zay no ahafahany milaza fa hoe tsy manara-dalàna ny président Rivo Rakotovao amin'izay fampiasana ny anaran'ny firaisankina zay eto tampon-tanàna amin'ny Mahajanga. Fa tsy jerena amin'ny resaka fiaviana izy ity na hoe loko politique satria sasany mandika vilana fa hoe afakandro manakana any Rivo Rakotovao tsy latsaka amin'ny Mahajanga. Tsy ananako zo zany. Olo-pirenena io a malagasy io a afaka milatsaka amin'ny territoire ny Madagasikara. Tsisy bedy zany, samy mahafantatra an'izany tsika citoyen malagasy io a ary afaka milatsaka amin'ny manerana ny nosy zay toerana tiany ilatsahany rehefa mahafeno fepetra izy a ka ekenovek. Zay zany a tsara mazava zay zavatra izay. Fa eto a dia ny resaka tsy fanaran-dalàna no tsara ho fantatra atsika ao anatin'izay. Tsy tsiniko zany manan-tsafidy ao an-tanky solom-bavam-bahoaka eto koa manoana olona zay heveriko toanako. Rehefa tsy ankasitrainy firaisankina dia afaka manoana le indépendant mety aminay zany zahay. Raha manaiky ny prositeny manaiky ny présidentanay a milatsaka amin'ny prositeny izy, tsy manaiky izy a dia milatsaka amin'ny indépendant izahay fa tsy manelingelina ny hafa, tsy manakana an'izaniza ilatsaka izahay. Fifaninanana ty miankina amin'ny vahoakany Mahajanga ny safidy. Raha manana ben'ny tanàna hafa ankoatra ny atolotra anay no mety amin'ireo a araba tsara, na izy alany eo a araba tsara, tsy olana zay. Fifaninanana ity a samy ny omana ny tsirairay, samy nomana ny tsirairay. Fa zaho a naneo an'izay diplomatie zay nametraka hoe tsy manaiky a resaka parachutage ny tenanay a zay a no hevitriko zay. Za tsy manaiky an'izay. Ninninona zavatra zay ho atao ao a zay ny fomba fijeriko satria élection de proximité ity. Raha ohatra ka hoe tombotsoa ny vovonana marina no jerena dia tsy maintsy le olo manakaiky vahoaka no apetraka eo. Ity a fifaninanana fa tsy fizarana toerana. Ny olona eo amin'ny fitondrana no afaka mizara toerana fa ny olona tsy eo amin'ny fitondrana dia miady toerana. Zany hoe mbola ady ty fitadiavana toerana ty fa tsy fizarana toerana. Zany hoe mbola tena fifaninanana, mbola tsy ho fantatra na olany na tsy olany fa mbola fifaninanana. Ka izay no mahatonga ahy mitondra fanazavana eto a aoka tsy avilivily io resaka io. Raha tonga nisy ny fampivirina zay nataondreo, zay ny le zavatra maneo
ino moty provocation zany zay no mety mazava azy atao mangina ne zaho tsy zana nomboka an'ity zavatra ty fa reo indrindra moa fa président Rivorakotovao efa nanao fanazavana imbetsaka izy fanambarana imbetsaka nefa nangina aho farany zao nitondra fanazavana tsy zaho nanomboka an'ity fa reo tsy mahazo alanana nefa manery tsy maintsy ho candidat raha nisy fahatongavanao tia Mahajanga efa nisy fivorinana nataonao tsy nivoantso zay de rehefa nitondra fanazavana zao de zay vo niantso anay reo rehefa niantso anay reo solitena no nalefako any rehefa tonga tao reo solitena reo niaino fotsiny nefa ny vaovao miely am'izao voaka an-gazety am'izao fa hoe ailiky ny prositena ao Mahajanga afakandro nefa zaho no naniraka n'olo reo nandeha tary ary reo olo reo tsy nanaiky fa niaino ny fanazavana zay noentiny tao fa tsy hoe nanaiky izy reo raha nanaiky izy reo inona moa tokony hitondraka fanazavana eto za tsy tia ady fa za kosa tsy katramoinao zaho kosa tsy maneky ambakainao fantako ny zavatra ataoko za tsy ady amin'ny team mihitsy hoe tsy maintsy ataonareo afakandro be ny tanàna Antananarivo nefa fantatra mazava zao fa matanjaka ny team ao any Toliara tsy afaka hiteny mihitsy ntsika ataovinareo tsara taafina no ao satria misy raisonnement zany misy ny logique tsy maintsy respectena am'izay fandraisana fanapakevitra zay fa tsy hoe rehefa avy any ambony any midina aty de tsy maintsy ikenay ambany aty non rehefa tsy mety zay ny tsy mampety azy raha ohatra izy ty désignation raha ohatra fanendrena olona fotsiny hoe tendrena ty mipetraka amin'ny poste ohatran'izao tsy olana nizaniza petraka eo fa fifidianana ty raha tena hijery tombotsoa marina de olona tena manakaiky vahoaka olona madio olona nianatra olona mafehy asany olona tsy manana olana amin'ny fiarahamonina tokony zay no iantefany ilay décision fa tsy hoe eto tsika zany de tonga de manome tsiny foana ny afakandro hoe afakandro rehefa lany député inona moa ty ny tsipadoa lakany tana ahoana moa no anaovanareo anakay fa ny tsipadoa zao zay le lamina anatiny ato zay rehefa tsy mety aminay de azavaina hoe tsy mety io apetrakinao le olo nefa tsy olafo rehefa aveo za mahita an'izay raha ohatra moa fa tsy mifanaraka le firaisankina eto de zay zavatra hafa zay de samby milatsaka amin'ny anarany de ho hita eo ny vokany rehefa aveo fa tsy hoe ailika amiko aty le tsiny hoe efa lany ianao rehefa lany ianao ino ma tsy mipetraka koa anao de anjarany hafa koa anga izy ty vitan'izany izy ty ne tsy atao ohatran'izany raha hikatsaka fandresena atsika de tokony ao anatiny fandiniana lalina ny fanolorana candidat anankiray fa tsy hoe atao maika fotsiny de ailikilika ohatran'izao rehefa tsy nahita lalana ny Antananarivo de alefa ny Mahajanga aty fa ao tsy maintsy mandray zay ny fandresako azy satria tsy nafantatra fa saiky nilatsaka tao Antananarivo izy fa rehefa nilatsaka président Ravalomanana de hoe alefa ny Mahajanga izy aminay aty anga mety atao an'izany zahay tsy maneky an'izany zahay koa ne manana ambition koa zahay koa mba mijery lavitra koa ahoana nitondrany ny tanànanay ity zahay koa mba samby tiany Mahajanga zahay fa samby mijery lavitra koa zahay mahita hoe nikajikajy mety aminay avelao ny tanora miosehatra asio ajao ary voleo ny relève fa rehefa tsisy relève tsy zavatra mandeha amin'ity firenena aty zahay manana vision koa 10 ans 15 ans 20 ans aorinany olona efa navita be amin'ny firenena ary isoranay ny adidy zay vitany fa avelao any tanora ny sehatra zahay andeha koa manana projet nay zahay matoa zay navita nandany député eto de dikan'izay manana ny maizy anay koa zahay tokony jerena koa zahay fa tsy hoe efa nahavita an'izay zany zahay tsy nitsoniavina tsy asiana dikany resiko ho dénigrement zao zavatra izao fa zaho kosa tsy aneky an'izany 10 taona rendez-vous tsika eto mahavita ny asa zay tokony ataonay zay ho an'ny vahoaka ny Mahajanga ary noako vahoaka endry vahoaka ny Mahajanga miaino ny feony solombavam-bahoaka andreo tsy mbola nandrainga amindreo ary mbola tsy nitarika andreo amin'ny lalana diso fa matoa zay mametraka an'izay mahafantatra hoe ny tombontsoa anay de mipetraka amin'ny fametrahany candidat zay atokisanay koa fa rehefa tsy mety ny firaisankina dia samy manolotra ny tsirairay zany amin'ny mahizy azy na amin'ny antoko misy azy na amin'ny anarany manokany maha indépendant azy zay no izy za tsy manaka an'izaniza samy manana ny projet neto ahoana moa zahay amin'ny hery tanjaka anananay am'izao tsy manana ben tanàna zahay tsy manana conseiller zahay fa zay lamina ny firaisankina izy anao anaiky an'izany misy anaiky an'izany ve nareo mpitabatabana ireo zokobe fidely teneniko am'izany raha mbatondra zaka ve zaho afaka ny kristiana no mametrapetraka olona aminao agny tsy misy olonao na ndray apetraka ao ekenao ve zay tsisy aneky an'izany eo satria tsy miverina aminy le tombotsoa manana ny projet nao any Ambatondrazaka anao zaho koa manana ny projet ko eto Mahajanga fa aza mifaneriteritsika
za tsy miditra amin'olo kafa, za tsy miditra amin'ny aferan'ny Digo, za tsy miditra amin'ny aferan'ny Tamatavy, tsy miditra amin'ny aferan'ny Tiliara, fa aferan'ny Mahajanga idirako. Raha iresaka firaisankina antsika eto ahoana zao épargnenareo agnatin'le décision zay ho raisina eto. Tsy hoe tsy manaraka baikina antoko dia vita eo. Antoko tsy Janahary, ireo mpitondra reo tsy Janahary, manana ny kajikajindreo reo, manana ny kajikajinay koa zahay. Zay no lazaiko eto hoe aoka antsika samy tony, samy mitondra ny kandidany eto dia mifanatrika eto tsika dia ho hitantsika amin'izay manana ny projet nareo nareo manana ny projet nay koa zahay. Fa ny fampiasana ny anarany firaisankina amin'ny tsy ara-dalàna zay no ilazako eto. Tsy ara-dalàna io satria tsy feno, tsy sonian'ny présidensiteny ao. Président Ravalomanana ihany no nanao sony eto. Dikan'izay tsy manan-kery zany ny mandazy ao entinao eto. Aza mamendro fendro, aza manao déclaration vilana isan'andro hoe fanekeny firaisankina, io no candidat ny firaisankina. Tsy mety zany, olo dehibe nareo fa tsy tenenanay io fanajanay, fa lasa mandeha fatratra aminay aty ny tsiny. Hoe zahay tsy manaraka discipline de parti, ny tipadoalaka ny tana, zay tsy ohatran'izany, zay tsy angira. Ankasitrahiko ny team nananoana anay, ankasitrahiko ny SVM, ny tsara tafina, zay nitondra ny anjara birikinareo amin'ny fampandaniana ay ho solondavam-bahoaka. Zay zavatra zay zany ankasitrahiko anareo zay zavatra zay. Fa kosa be ny ezaka vitanay amin'ny tanàna Mahajanga aty, ary tsy nandehandeha fatany ny fanendrenanay hoe ho lasa candidat ny firaisankina eto tampon-tanàna Mahajanga. Zay zany no makasika an'izay resaka olana misavorivoro amin'ity resaka désignation na fametrahana ny Rivirakotovao ho candidat eto. Zay zavatra tena tsy manara-dalàna fa aoka najatena ny tsirairay. Raha misy ny zavatra tianareo ankoatran'izao afaka mifampiantsontsika fa tsy mandeha manombo teny manao resaka tafahoatra, mandeha mamafy lainga ohatran'ny hoe zahay mpandainga, za tsy mavandy ary assumeko ty zavatra ataoko ty, assumeko zato isan-jato. Ny safidy ataonay dia safidy mifantoka amin'ny fanananay candidat mifanaraka amin'ny projet nay, point. Zay le izy. Fa eto moa zany lavalava zay fanazavana nataoko zay ho antsika aza mihinana ambolony fotsiny, fa mba raisonareo ambony raisonareo ambany dia ampitaonareo ahoana ny fipetraka an'izay zavatra zay. Raisonnable ve ny explication zay hoentinay, ny hevitra zay atosikinay, moa ve fankahalana le izy, moa ve tsy fitiavana le izy, moa ve fanakanana le izy, sa manana raison zahay. Matoa zay na vita nametrapetraka zavatra maro tapon-tanàna Mahajanga eto manana vision koa zahay, manana ny maizy anay ihany koa zahay, manana ny relationnay zahay, manana ny fahaiza-manaonay zahay, fa azambanina lava zahay. Lazaina fa hoe reto novice tampoina, zahay tsy tampoina zany, efa ela zay niomana nanapigadra ay tokony mba hainareo fitiavako ny tanàna Mahajanga aty. Raha misy mitia ny tanàna Mahajanga aty, isan'ny mitia ny tanàna Mahajanga aty afaka ny kristian zany. Be vitako teto, ny gadra zao no ny fitiavako an'ity tanàna aty. Androany zao mbanibaninareo hoe ny proposition zay lazaiko adikanareo zavatra fa terenareo zao anaiky zavatra zay baiko midina, zay tsy ny fanarahana, tsy ny fampiresahana, tsy heninay akory. Zay zavatra zay zaho amin'ny fomba fisainako, amin'ny fomba fijeriko tsy manaiky an'izay. Fifanajana d'accord za olo-kendry, olo manaja olo, fa za kosa tsy olembenanao amin'ny zavatra diso mifanaraka amin'ny tombotsoanao manokana. Teny erana, ifanarahana, fa za tsy manaiky teny midina. Mifampiainotsika, mifanaja tsika, zay tokony hipetraka zany mandrakariva na ao anatin'ny antoko na ivelany antoko, ohatran'izay ny fomba fisainana tsy mampandroso antsika dia ny fitiavan-tena io teny midina io tsy mahasoa, lasa mipetraka le lonolony eo ny tsy miady nefa ny kobay ankelika ihany. Fa rehefa tena ampanajana ny sy fifanarahana no iarahana mandidy, iarahana manapa-kevitra, dikan'izay mifankatia foana antsika ao anatin'izay. Zay no mahatonga azy zany misadresse parole, mivantana aminareo SVM, indrindra ianao koa Rivirakotovao, nianatra anao, olo-dehibe anao, mahalala anao, tokony mahafantatra zavatra ara-dalàna sy ny tsy ara-dalàna. Aoka zava zay. Fanajako anareo tsy nampiteny ahy ary ty farany video ataoko makasika an'io sujet io. Miverina amin'ny firaisankina, mipetraka normaly amin'ny firaisankina arahaba tsara, tsy mipetraka io milatsaka amin'ny antokony na mametraka olony tsirairay ny candidat tsy olana zay. Fa rehefa mifanohitra amin'izay fanambarako anareo izy teo zay vonona hiatrika fifidianana, nizaniza no adversaire-nay eo, nizaniza ny faninana aminay eo, manana ny vinanay zahay, manana ny projet-nay koa zahay, dia tsy maintsy hoarosotay zay ary hoarovanay hatramin'ny farany ny fomba atao rehetrarehetra ahafahantsika
manova ny ty tanànatsika tia, manatsara ny ty tanàna iombonantsika tia, aoka iravona zay disadisa zay amin'ny alalan'ny fahatsapahantena ny tsirairay. Ka zay angamba no afatra tiako apetraka amintsika rehetrarehetra dia efa miomana tanteraka zahay amin'ny fotoana zay fampiresantsika zao amin'ny fiatrehana an'io élection ben'ny tanàna eto atapy-tanàna Mahajanga zay tiantsika tia, tsy avelantsika ho simba ary tsy tokony ho tonga saina ny vahoaka, tsy tokony hametraka olona zay tsy azo antoka, olona zay misetrasetra, olona zay tsy mpanara-dalàna, olona zay be affaire, olona zay tsy mety ametrahana zay fitokisana zay hananatsika vokatra tsara, mba olona nianatra, olona mana relation, olona mora toro, olona zay tsy metraketraka, zany no olona tokony apetraka ho ben'ny tanàna. Sarotra io toerana io, ben'ny tanàna zany premier magistrat de la ville, zany hoe manana ny toerany maizy azy amin'ny fampandrosoana indrindra ato anatin'ny tanàna zay misy antsika, ka tsy ho diso safiditsika ary aza hoentina mifo, hoentina mifanavakavahana fa tena jereo ambony ambany alohany anapahanao hevitra, afaka mitondra antsika zanaka malagasy rehetrarehetra, afaka mitondra ny tanàna ty, fa kosa aoka atsika hametraka fifanajana tanteraka ao anatin'ny fifaninanana masina zay ohatrentsika zay manoro no ataonay ary manampy ihany koa no ataonay, fa zay tsy afaka manery ny safidy mivoaka amin'ny Mahajanga fa izy ihany ny tompo-teny farany, izy no tompo-tsafidy amin'olo heveriny apetrany ho ben'ny tanàna eto atapy-tanàna Mahajanga. Sotra atsika nagnaraka makasitraka tompoko lahy, makatelona tompoko vavy.